Faly miarahaba antsika rehetra maneran-tany amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Anio dia hita ny tara fijoroana vavolombelona iray izay niseho tamiko ny volana novambra 2024 lasa teo. Famelohan'izay dia manasa antsika rehetra hiaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 andininy 412 ka hatramin'ny 712. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay nisehoako taminao. Hamonjy anao amin'ity firenena ity sy ny jentilisa izay anirahako anao. Ampahiratra amin'ny masony hiala maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Amen. Ity fijoroana vavolombelona ity moa dia mahakasika ny fiantsoana ahy. Raha namonjy fanafahana 3 andro tany amin'ny Tobomasina tao Antananarivo ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny 7 novambra 2024 lasa teo, dia toy izao ny zava-nitranga. Tamin'ny andro faharoa dia nanofy aho, nahita tanimbary feno ketsa maitso mavana akaikina havoana, ary nahita an'i Jesosy izay tena lehibe mamindra amin'ny fijery tena enditra. Mariako eto fa ohatra ny ahavon'ny tany mipaka amin'ny lanitra ny fahalebiazany. Manao akanjo fotsy lava tohy tena izy dia manao misy ceinture tady fotsy izany, ary manao sandale ohatran'ireny fanaon-jiosy ireny. Natahotra ihany aho satria tena entitra izy tamin'ny fahatsapana tao anaty izany tamin'izany. Ka eto aho dia efa manambara sahady fa tsy mivazovazo ny tompo rehefa ho avy. Tamin'ny fotoana io koa dia natsapa aho fa efa tena akaiky dia akaiky ny fiaviany. Ka aza variana isika fa sao tsy hisy intsony ny fotoana. Io tanimbary hitako io moa ilay antso ho ahy, satria Jesosy rehefa mampianatra dia manao fanoharana momba ny vary. Ka rehefa tonga ozy ny mpijinja dia mampiditra ny vary ho any an-tsopitra ary ny mololo hodorana any amin'ny afo tsy mety maty. Ry havana, kely sisa dia ho tonga ny mpampiakatra ka miomana ianao, fa tsy maintsy ho avy Jesosy haka ny olony. Ka izay vonona sy mino ihany no tafiakatra, ary izay manam-pahamasinana ihany no ahitan'ny tompo. Koa manentana antsika rehetra aho manga hetaheta an'Andriamanitra. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay fa mbola nampahitanao ary nasainao anambara ny fiavianao, satria efa akaiky tokoa ianao. Ka izay no mahatonga anay hijoro vavolombelona, hanambara izany amin'ny olona maneran-tany. Mbola mankasitraka koa Tompo ny amin'ny famindram-ponao, ka ampio izahay Jesosy eo mba ho tafajoro hatramin'ny farany, mandra-pandraisanao anay eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Amen.